Rahantsika na eny moa ny vaovao mampalahelo zany zay nazo azanantsika dogon-drano tany an-tsantireny 10 menadano nafontsika mampalahelo ary mampitsokoa ary amin'ny maray mandreny any tena dia tsy afaka angina na hoe hijery fotsiny ny zavatra toy ireny. Matsapa zany izay tompona ndraiky fanjakana eto ary eto ny solotena ny mpitandro filaminana fa ny fampiantso maika dia maika dia sy ny préfecture ny Mahajanga omaly tsy maintsy misy fivelona maika ho atao satria ny zavatra io zany dia matsapa hoe manana andraikitra ihany koa izay fanjakana eto an-toerana zany hoe andraikitra tsika eto an-toerana ny tokony mampafantatra an'ireo vahiny ireo ny zavatra tokony tandremana tiantsika ary hoe inona no azo atao inona no tsy azo atao mba tsy hiverenana tsony ny fahafoizana aina tahaka ireny ka eto zany dia mametoky anareo izahay tsika mponina eto Mahajanga indrindrandrindra ireo namantsika izay mpitsidika izay mahita an'izao horonantsara zao hoe misy andraikitra ho raisinay faran'izay aingana ahafahantsika milaza mialoha anareo vahiny zany hoe rehefa tonga eto Mahajanga na ny faritra aty Aboeny dia aiza ny tokony inona zavatra tokony tandremana misy na ny an-dranomasina io na an-tanety io na eto an-tampon-tanàna izy hoe Majunga dia Majunga azo atao hoe fitanàna isan'ny tanàna mety azahoana filaminana afaka mitsangatsangana ihany boritsika mandaparana ihany fa azo atao koa no milaza amin'ireo vahiny sanatria laza mandely amin'ireny toerana fokontany izay mangingina maizimaizina tsy tokony hidirana mihitsy rehefa manomboka maizina ny andro satria betsaka ny mety alaim-panahy anao ny asa ratsiny izy ireo manoloana ny ranomasina moa dia fantatsika fa misy ny plage izay hoe azo isekena misy koa ny plage tsy azo isekena matetika zavatra resahany reo manam-pahaiza momba ny ranomasina dia matetika tsy fantatry vahiny le courant marin izay mety hoe ramboboka ny ankizy mety atapony mety milamina fa ny ao ambany eo misy courant mahery izay mety misintona an'ireo zanantsika ireo ary indrindra raha tsy tena maimbombany le zaza dia mety hiafara amin'ireny fahafoizana ny aina tahaka ireny ka eto zany zay dia mametoky antsika hisy ny fivelona maika ho raisinay tokony andraikitra dia tsy maintsy ampitaina aminareo hainy mivaky-jery aingana mitapaka amin'izany ka mety misy karazana fentra ho apetraka zany isaka ny toeram-pitsangatsanganana mahafahan'ireo mpitsidika antsika mba hitandrina tsy verenantsona ny loza tahaka ireny ka eto zany zay dia efa maneho sahady firaisapo ary fakahirezana ho an'ireo ray aman-dreny ireo zazareo izay netritra hoe andefa ny zanany mba hitrandraka fahalalana ty Aboeny kanefa dia efa fatiny mety namody samy ray aman-drentsika samy mafantatra zany vesatra ny fahaverezan-janaka zany ka miara-mompo amin'izy ireo zay ary mampahirana ireo fianakaviana betsaka ny endrika mety asehoany ny loza tahaka n'ireny omaly reny fa eto zany zay dia efa mitetra sahady fa gouverneur no miteny fa mbola iarana manapaka amin'ny OMC le izy manoloana ny ankizy izay manao voyage d'étude ohatra zavatra matetika amin'izay zany reny mpanao voyage d'étude reny dia matetika manao demande na visite d'échange amin'ny gouverneur ihany koa manao demande na visite d'échange amin'ny maire satria ireo zazareo zany mba tia heno ny fanazavana lalam-piainana reny autorité iny mba ahafahan'izy ireo manana fitarafana ny orinana ka eto zany dia efa mahita sady mandritra raha ohatra ka misy mpanao voyage d'étude hiditra ty amintsika zany dia tokony manatona anay fanjakana dia izay no milaza amin'ireo hoe rakizy na reko encadreur mba tandremo tizy reto zavareto raha ohatra ho any amin'ny village touristique anareo azo atao mitsangatsanga fa tsy azo atao milomany makany amin'ny petit plage azo atao no milomany fa sahala amin'izao misy ohatra ny akatsika dia efa milaza mazava hoe fady voanjony ihany na mino anao na tsy mino alao ajaina fa zay ny fady tany dia mila afaka fantarinay zany an'ireo mpitsidika antsika zay zavatra zay ka ny mpanao voyage d'étude dia efa mipandry mpitsidika zay fa ankoatr'ireny dia zao fa Mahajanga dia efa nisy ny toeram-pitsangatsangana ny malagasy eran'ny Madagasikara rehefa tonga ny fialan-tsasatra ka zay zany mety ho endriky ny zavatra hivoaka amin'izay OMC ho atao Letsoela zay fa tsy maintsy ho zarena amintsika moa zany ny zavatra tapaka rehefa vitsy fivolana zay. Dimy mianadahy no maty tamin'ireo ankizy mpianatra misy enina dobo-andrano teny amin'ny faridranomasina Antsanty Mahajanga ny andro ny alakamisy 7 aprila taona 2024 tokony tamin'iray ora tolakandro teo eo ny iray kosa voavitra somatsara ny ainy raha ny loharanom-baovao azy dia ankizy mpianatra avy any amin'ny lycée Manjakandriana ao Antananarivo izy ireto nanatanteraka voyage d'étude teto Mahajanga izao tratry ny loza izao araky ny filazan'ireo nanatry maso dia nilaza fa toa nisy zavatra nisintona ilay tovavy iray ka lasa tany amin'ny lalina ka teo no nahatonga ireto namany ireto no nanavitra azy izany no nahatonga izy ireo dimy mianadahy ireto no niaraka dobo avokoa ny tompona andraikitra mitondra mpianatra malagasy teto Majunga dia anisany andeha nitsidika ny place Antsanty izy androany dia teo anatrehan'izay zavatra izay niaraka milomano tamin'ny mpianatra teo à peine 15 minutes na 10 minutes tao aoriana natongavanay teo anaty rano nanitranga ilay zavatra ilay ankizy zany ohatrany hoe nahazo an'ilay rano dia misy koty nandanany misy rano ohatrany hoe sitona anazy dia tafiditra anaty lalina izy dia nifampisitona ny famonjy izay ny tena natonga fahafatesana
izay zaza ireo afa fonjena tamin'ny hôpitaly aminy sy ny lesfa zay koa angamba fandarana tsy afatra tsony dimy. Mpianatra eo amin'ny 9 eo izy ireo no tonga eto Mahajanga hanao voyage d'études eo amin'ny classe première sy terminale ary manodidina eo amin'ny 4 sy 5 ary 9 taona eo ny ankabeazany. Tafiditra ao anatin'ny fandaharam-potoana anaovan'izy ireo fitsidihana ny tora-pasika Antsanty. Ny alarobia teo izy ireo no tonga teto Mahajanga, ny asabotsy ho avy izao no vinivinaina izy ireo ny iverenana. Tonga nakahery sy ny fanohana tamin'ny ireto délégation ireto teto amin'ny morgue hôpitaly manara-penitra Mahavoky Atsimo ireo tompon'andraikitra teto atoerana. Notarihin'ny préfet ny Mahajanga ny ben'ny tanàna, ny lehiben'ny polisy sy zandary, ny fianakaviam-be ny fampianarana eto Mahajanga sy ireo tompon'andraikitra maro eto amin'ny faritra Boeny. Nakahery sy nampionina ireto fianakaviana no nitondra fanampiana manokana ho fanohanana azy ireo amin'izao vona izao. Ny maraina ny zoma 20 aprila tokony tamin'ny 3 ora maraina izy ireo no niainga teto Mahajanga. Nitododo ho any manjakandrina ireto délégation ireto. Izay eto amin'ny fahitalavitra televiziona malagasy eto Mahajanga dia mankahery manokana ny fianakavian'izy ireo.